atraizany famatoranao ra-tsaina sy eritreritra avelanao isain-dratsy ve ny sainao efa no heverinao ve zay mampieritreritra anao indraindray na dia voavonjy azy ianao hitanao mahazo antsika rehetra zany minitra asoanao zany hevitra zany ao an-tsaininao dia ny fotoana narianao zany zavatra iray no mitady hevitra ao an-tsainao ary mitomihevitra sy mitsaisaina izany ary tena zavatra hafa mihitsy milaza hoe tsy mba isainao ohatra zany ao anivokanao satana mandidy anao ao dia mihevitra zavatra hafa ianao avy eo misaina zavatra tsara fiadin'ny tafika antsika tsy ara-nofo fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy fa mandrava fisainana sy ny zavatra avo rehetra fisainana izay manohitra ny fahalalana marina an'Andriamanitra Korintiana faharoa toko fahafolo fahaefatra sy fahadimy mandrava fisainany ratsy ianao tsy hoe misaina fotsiny izay ao andohanao rehetra ao afaka misaina sy mihevitra izay rehetra tianao heverina ianao anao ny sainao aza atao ny fitoeram-pakony devoly zany ary isan'andro tsy voatery tsy ampy torimaso ka mandany andro misaina zavatra daladala dia misaina rery aho hoe inona ny mahazo ny olo-pantatro rehetra satria nahoana satria ao ny lehibe tamin'ny ray lozabe ary nila niady tamin'ny fanahy ny faratsiana foana fa hiady amin'izany aho fa tsy mba naiky izany tsy anaiky izany aho satria natao hirafitra hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy teny mafy zao matetika hiady tsara ny finoana aho aza mihevitra ianao fa hoe adala aho tranga manokana raha tafian'ny fahavalo ny sainao mandalo izany ny rehetra tsy mihinao fa masina be ianao dia tsy manana sain-dratsy mihitsy fa zavatra iray aminao ny mampafantatra fa misy zany ary mitoy ao anatin'ny sainao ao izany ny fiandohan'ny fahotana fa mivavah mba ny fanahy masina mpafantatra anao ny fotoana ny sain-dratsy tonga ao-tsainao ampio fanahy masina ampisam-paherezo aho anareo fisainan-dratsy ireo maka fotoana ifatoana amin'ny tenin'Andriamanitra izay mitika tsotra hoe mamatsika zavatra dia mamatsika ao an-tsainao dia miteny izany amin'ny tenanao mandra-pahatonga n'izany sombony amin'ny ao efa saina teny ratsy ve ianao izay nolazain'olona narary anao izao izy hoe raha hitako reny ataoko nisy fotoana nisy olona laza tamiko olona miara-miasa aminay ihany amin'ny asa fanompoana ary tena mahazo vola tokoa ry zareo avy aminay satria asa be nomenay izany olona izany dia nisy olona miasa ao anay koa nandeha ny sakafo ary nyfanena tamin'ilay iray dia izao zany olona roa miara-miasa aminay miresaka zavatra tsy mikasika anay sy manambany anay tsotro izao tezitra be ao dia natora ny alina dia nanao planina tsy hanome asan'ireo tsony mihitsy ataoko fantatreo fa misy olona anay no resak'ireo mikasika ary manao azo izy ireo tsy mba naiky izany aho fa roasoko any ireo dia hoy ny fanahy masina tamiko tsy izany mihitsy ny ataonao enoy aho ozy ny ataonao dia izay sainao ataon'olona foana anome fanomezana andry zareo ianao dia fomba hafahafa izay nylalovako izany satria voalohany aho nahatsiaro izay nylazain'Andriamanitra dia nahatsiaro fifaliana koa dia ohatrany hoe izaho zany tsy mila mandalo ny fankalana fankidiana alahelo atezerana valifaty tsy hanam-potoan'olona an'iny amin'izany mihitsy
raha tia hipetraka anoany izy ireo ka anapozina ny fanany amin'ny firesana mikasika dia asy Andriamanitra izany fa tsy ho alain'izy ireo ny fifaliako. Dia nantefa fanomezana fankasitrahana misy soratra hoe fankasitrahana ny asa tsara izay nataonareo ho anay. Dia ataoko fa ratsy ny andron'ny satana tamin'izay fotoana izay. Amen. Mariny mba tsy hanomeza satana andro ratsy anao, tsy aloha izy nomena andro ratsy. Fa manapa-hevitra hoe Andriamanitra ho ampio aho anomboka nomeny tenako tsy monimona amin'ny zavatra rehetra aho. Ampio Andriamanitra ho hiteny tsara amin'ny olona mba nangana olona indray. Ampio aho ity olona sy indrindra ity ny fahavaloko. Josia, tena sarotra zany. Tsia. Tadio vao ositra hiady isika. Raha tsy teto ianao tamin'ny lazako azy voalohany, manana ositra ianao, ny hery, ny fanatrehan'ny fanamasina eo aminao sy ny ao anatinao, vao ositra hiady isika. Marina fa sarotra izany, efa vitanao ny miatrika izany. Moabolana toko 12:12 milaza ny ilay endry mahatsindry fo. Baiboly milaza ny fitiavana dia mino zavatra rehetra. Ny olona rehetra. Hatraiza ny fifehezanao ny tenanao ara-tsakafo. Zao. Tena manaitra zavatra antsy tsy izany. Aleo hijanona kely aloha dia eritrereto. Izany mihitsy tena ilaitsika izany dia tsy midika fandavanao ny zavatra rehetra. Fa fifehezan-teny izany. Hitanao rehefa antitra ianao, fandevonankanao tsy miasa aingana intsony. Mila lanjalanjaina izany raha tsy izany ianao dia lasa matava sakafo. Tena tsotra kely izany, tsy afaka mihinana betsaka ohatrany tamin'ny 5 taona lasa aho, ary tsy tiako izany. Fa mila manapa-kevitra aho ny amin'izay ilaiko, ary indray andro dia nijery fitaratra aho ka izay rehetra teto ambony teto lasa ery ambany ery daholo. Dia mety ilaza ianao hoe tsy maintsy izany. Tamin'izany lalako fa mila manao zavatra aho. Dia nanomboka nietsika aho ka nankany amin'ny fianarana amin'ny sakafo, milaza izany aho tsy hidirako amin'ny fiainanao, naovanao izay tokony ataonao, fa milaza tsotra aminao fa arak'izany dia niezaka mafy aho nahony tena ary manantena aho fa tsy hampatezitra olona amin'izany. Iveriko raha tia sy manome lanjan-tena antsika isika ary tokony izany, satria noforoan'Andriamanitra ary nandoa vidiny lafo izy mba hahavelomanao androany. Iveriko fa raha tia sy manome lanjan'ny tenanao ianao dia hanomboka hiasa amin'ny tenanao sy hikarakara azy tokoa. Fa izao ny mariny, jinjainao izay afafinao. Tsy mahita fomba filazana azy aho, ho jinjaintsika izay afafintsika. Fa mitory kokoa aho noho ny fahatanteranareo izany. Ny apôstôly Paoly, asiako mafy ny tenako. Tsy vakiantsika tsara ilay izy fa iverintsika hoe hoaniko mihitsy ny tenako. Hojerentsika ny Korintiana voalohany 9:7-20. Hitanao ny tenanao dia tranon'Andriamanitra. Miainao amin'ny fanahinao izy, ny fanahinao amin'ny vatanao. Rehefa tsy etsony ianao dia tsy misy iasan'Andriamanitra etsony ilay vatana. Raha tian'Andriamanitra tokoa isika dia hokatsahintsika ny tsara indrindra afaka ataontsika ho azy. Amen. Ilaza zavatra aminareo aho, tsy voatery hitovy amin'iray amin'ireo mannequin 17 taona magaziny isika rehetra. Misy zavatra tsy dia rarahiako loatra fa nataoko izay hanafenana azy tsara.
asaiko nareo zao mandany fotoana ny manao ty ohatran'izao melohany atokavako eto zany hoe nolokoiko ny karakaraiko izy ty de amboarina izy de atosika izy de afenina izy de saromana izy avy eo marina e ohatra ny maniry anao hitovy amin'ny olo-kafo zany ka maky izay azonao atao ary manao izany arak'izay mety tratranao iveriko fa eva misy nofo amin'ny taolany avelantsika eto zany Koritiana voalohany toko fasivy andimy fafito amby roapolo jerentsika aingana kely zany tahaky ny mpiady totondry de mamely ny tenako aho miazony zany mafy aho mamesy sy manandevo ny tenako aho zany tsy midika hoe mamony teny izy fa ny tiany ambary mahasa izy na lalatsarotra azy fa ndrao rehefa aoriany fanambarana amin'ny hafa ny filazany tsara sy ny zavatra mifandray amin'izany de izao indray ny tsy mendrika tsy ahatra ny fitsapahana tsy ekena sy lavina fa tsy tena izy Paoly zany nylaza fa ny tenany de tsy manam-pifandraisana amin'ny vavolombelony ho an'ny hafa fa mila mahatratro ireo ohatra tsara rehetra izy amin'izany iray amin'ireo zavatra napetraka Andriamanitra ao tompoko de ny hoe raha te hatanjaka ianao ho an'ny ho avy ny faran'ny fiainanao de misy zavatra mila ovainao izany hoe raha sitraka ao ny andalovako eto ampianatra anao baiboly eo manodidina ny 5 taona indray mba ahafahako manao ny ataoko ary hainao fa tsy vao androany ao nanomboka ity zao ny fahaenina hatramin'ny andalovako teto aminareo ka mila manan-kery anareo mila manana karazan-kery supernaturel avy amin'Andriamanitra ianareo fa tsy alainao amin'Andriamanitra rery zany tsy hoe mandroaka devoly fotsiny ianao fa maneke ianao an'Andriamanitra de toeriny devoly de andositra anao izy azo fanazarana tsara ve ianao miady tsara ve ianao izomana firindrano amin'ny fiainanao jerentsika amin'ny Petera voalohany toko fadimy fandanja hainao ve ny dikan'izany misy aminareo tena miasa mafy ka mila miala voly kely misy aminareo miala voly be ka mila miasa kely koa misy aminareo zara fa matory misy aminareo matory be loatra misy mandany vola be mihitsy sasany zara fa mandany vola ho an'ny tenany fifandanjana daholo zany ary koa fifehezan-tena manaova ny mety amin'ny zavatra rehetra ka tandremo fifehezan-tena fa tena tsara zany fototry tolotsaina efa mahazatra nary olona nylaza ao ndray andro ary tiako ilay izy ny saina mahazatra hono efa tsy mahazatra intsony gaga ianao adraizany androsoanao amin'ny fiainana raha toy ianao ka tsara fotsiny mifototra amin'ny saina mahazatra mahonona tena fa ny fahavalonao ny devoly mierina mandeha tahaka ny liona mitady izay arapany tady io lalaina sy ompitehana izy zao tahaky fifehezan-tena ny miaina fiainana mirindra hitanao iray amin'ireo fomba izay ahafahako manao izay ataoko zao ary mba efa fantatrao ve fa rotaona fotsiny sisa de ho fitopolo taona de hainao hoe ahoana ny ilazako izany iveriko ho zava-dehibe ny fanaovako izao asako izao ary mbola hatsapako fahafinaretana foana fa izany tsy hoe satria nanohitra ny devoly aho fa izao koa nanaiky an'Andriamanitra anomboka anao fandaniana ho an'ny avinao ve ianao zao aza miandro ny feno fahadisoana eo aminao ka tsy hisy hevitra hahafanao miala zantsony avy eo miolanja ny tenanao manaova fandaniana ho anao aza matahotra foana aza manao programa mavesatra izay animbanao amin'ny asa saina isan'andro azo firindrano amin'ny fiainanao ataovy eny izay ataon'Andriamanitra atao eny ataovy tsy izay ataon'Andriamanitra atao tsy aza mandany ny androm-piainanao amin'ny fanomezana faliana olombitsy izay tsy mba mihevitra akory na faly ianao na tsy mba adiny kely ny tenanao aloha
dia sy fefy manodidina amin'ny fiainanao aza manaiky olona mpiasa sy anararatra anao amen mamorona fefy dia mijanona amin'ny faritra voaro dia aza tonina koa ny manisy vavady eo amin'ny fefinao mba hamelanao olona hiditra sy voaka ianao koa tsy hitokamona rery aloha fa raha tsy misy fefy mididina ny tokontaninao ka misy alika mandalo manao maloto eo amin'ilay tokotany tsy diso mihitsy ilay alika amin'izany raha velanao anary maloto eo amin'ny taninao ny olona tokotany-piainanao mety rindrina tsara ny lainao izany misy aminareo mahazo izany sasany tsy mahazo hatraiza ny fifehezanao ny fotoananao izao tsy dia manam-potoana loatra aho jereo kely lasaiko zavatra nareo mitovy ihany ny fotoana rehetra ho an'ny olombelona rehetra eto an-tany rehetra manana 420 ora avokoa isan'andro fa nahoana ny sasany mahavita betsaka any amin'ny fiainany sy ho an'olo-kafa isan'andro fa inona ny zavatra ataondry zareo dia tezitra mihitsy aho tsy haiko hoe lasay izary ilay fotoana Efesiana 5:5 tandremo tsara izay fandehanareo ary raha mody ianao izao ka manao lisitra ny fiainanao ka raha miasa saina be ianao dia mamela ny tenanao dia angatao amin'Andriamanitra ny eo anao izay ataonao ka tsy mampaniry ny vo sy manakana izany foana eninao ve aho izay no atao hoe fanapahana rehefa misy azo misy sampany mandeha any amin'ny tsy falehany rehetra dia lasa ratsy-endrika izy dia tapahinao izany averinao amin'ilay endriny tsara tandremo tsara izay fandehanareo miaina amin'ny fahamendrehana sy misy tanjona ary fahamarinana tsy ho tahaka ny adala sy tsisy saina fa tahaka ny endry milamina olona mahay dia jereo ty eo amin'ny andiny manaraka manararoatra ny andro izay azo anao vantsoa fa miaratsy izao fiainana izao avereny izao teny izao anararoatra andany fotoanako amin'ny tsara aho jerentsika ny 7:12 noho izany aza tsy mazava sy tsy misy saina na adala fa aoka ho fantatrareo izay tena sitrapon'ny tompo dia ahoana ny ara-bolanao mandany vola ve ianao ve manangom-bola sy fananana tsy amin'ny tahotra mpanome foana ve ianao ainao ve nitoetra ny biby fiomponao izany ndika hoe voarindranao ve ny fanananao ainao ve izao ny volanananao mba mijery lavitra ve ianao rehefa mividy zavatra mba manontany tena ihany ve voavidiko ve ity lasa vesatra ho ahy ve ny andoha ity hatraiza no itiavako ity zavatra ity raha mandoha ny vidiny foana anao mandritry ny herintaona efa fantatrao ve izay faktura ho tonga avy eo fihetsepo ve ny andanianao vola sa fisehosehoana mandeha miantsena matetika aho fa te hividy zavatra tena tiany vehivavy izany fa zava-dozy zany zavatra izany raha tsy voafehinao miantsena ve ianao mba hiadana na mihinana mba hiadana rehefa maratra fo ka tokony hanatona an'Andriamanitra mba azo fiadanany dia afaka toizako izany manana lisitra maro dia maro andrao dia mihevitra ianao hoe ory madamo tianao ahody anadio ny tranoko anadio ny fiarako ampianatra ny zanako ikarakara ny voloko ikarakara ny hoditro anamboatra ny nifiko ikarakara ny simba dia nilainao dia izao tadavinao tsy sotro soda hitanao ataovy ity dia ataovy izao ataovy ny fo maraina dia mandany fotoana amin'Andriamanitra koa fanampiana ny tadaviko izao eny efa nomeko anareo izao ny valy ny voniny ianao ve
lao jerena andromana fafito manome karazan-dravatra fotsiny ao mba hanaitranao ka ilaza hoe mankatoa an'Andriamanitra aho ve tsy ny zavatra izay hitanao voasoratra ao amin'ny baiboly ihany fa izay ataon'Andriamanitra ao am-poninao indrindra ireo zavatra madinika maro tahaka ny resantsika alina ny angatako anao dia ny aleto ary andeha toky amin'ny fanarahana ny toro lalan'ny fanahy masina raha tafiditra ao anatin'ny resaka fifosana ianao ka mahatsiaro kasika kely avy amin'ny fanahy masina dia mila manakombona vavy ianao sy mila mampangina tena teboka raha vony ianao andeha hiditra amin'ny karazana fifandraisana lala amin'olona ary fanahy masina manandra amin'ny tena fa tsy tsara ho anao zany dia tsara ny mitsoaka fa mangataka tsotra aminao raha toa ka hitondra ny fiainanao ianao tsy aleo Andriamanitra ny eo amin'ny sezan'ny sofera ary hitondranao amin'ny alalan'ny toro lalana izao haiko tsy tokony hihinana ity aho fa izao Andriamanitra te hiteny aminao izany dia ho fotsiny ianao fantatro fa tsy tsara zany fa ataoko ihany aloha dia antenaiko fa afaka anao ilay zavatra tsy mety ao ary ioty izay valiny tokony ataoko izany tsy tokony ataoko izany tokony ataoko izany tsy tokony izany mihitsy ny firesako amin'ny olona tsy tokony ho tia tena aho haiko tokony handany fotoana miaraka amin'Andriamanitra aho izao nahafantarana ny tokony atao ka tsy hanaovana izany baiboly milaza fa fahotany izany tsy tiako izany rehetra izany ho lasa lalana aminao tsy manontany aminao aho araka izany ary tsy mangataka aminao ody aho ka ampitombo izany ndray planina lehibe lasa lalana vaovao tsara tokoa ny manana planina fa tsy mahazo planina ianao raha tsy efa avy mivavaka tsy manao planina ianao zao vao mivavaka ianao vao manao planina dia mangataka anao aho ody sy ilaza hoe Andriamanitra inona ny mila hovainy amin'ny fiainako mampiasa ny saiko foana aho asio hoe zay afaka hovainy dia miasa miaraka amin'ny fanahy masina ny amin'izay zavatra iray izay mandra-pitondrany azy Andriamanitra tsy mahatsiaro milamina matetika aho misy zavatra hafa afaka ataoko ve misy zavatra tianao seho avy ve manotra ny devola fa te anaiky anao ihany koa misy zavatra hafa ve angamba ho azonao izay fikasian'izay ahazonao torimaso tsara matory ao isan'alina eo anenanelany amin'ny sivy ka hatramin'ny sivy sasany ary foy isa-maraina ao amin'ny dimy sasany dia fazifaziny izany akoa matetika ny zanako lahy kely indrindra milaza hoe avery jiro eny an-dalana tsara aminao ny mody dia nanana karazam-pitsaboana isan'alina aho dia ampahatsorana izany mihitsy andeha hitady fanginana ao zao ary tsaroko ireo taona maro izay niodikodinako isan'alina ary nidirako tamin'ny zavatra rehetra izay nitranga tamin'izany miazakazaka eto miazakazaka ery manatriketsika iray miezaka mampifalifaly olona izay tsy tiako akory azy dia mipetraka eo dia misaina Andriamanitra tiako ny makaina Jesosy tiako izany fanginana izany dia mankareo alika fotsikeliko fito aho dia lasa mandeha mahafinaritra Jesosy mahafinaritra ianao tena tsara izany dia nijelay azo teo ivelany aho dia raina ny tompo dia afaka ny fony maraina iny aho ary vonina ny anao ny zavatra manaraka izay tokony ataoko amin'ny azendako indray lazaiko zavatra ianareo sahirana noho ianareo rehetra aho fa faly aho miadana aho voalanjalanja tsara aho salama aho ary tsy ho azonao zany raha tsy misy fitsipika sy fifezantena ary tsy mba azo fitsipika sy fifezantena tsara ianao raha tsy milaza hoe eny Andriamanitra za tsy mila karazana lalana sy fitsipika fa tiako fotsiny ianao hitantanahy